Alleluia. Mbola miarahaba antsika rehetra indray mbola tratran'ny tia maraina antsika. Amen. Isaoro antsika ny Tompo mbola afaka mizara trantsika, mbola afaka manambara ny hatsarany ny joroko vavolombelona zany avy fahitana ny meny Tompo efa elaela ihany izy io. Amen. Fampatsiavin'ny Tompo dia mizara ihany koa zao fa mety ampahery anao le izy ary ampisy fanantenana anao fa ny Tompo dia tsy lavitra avy eo amintsika mandrakariva hivavaka antsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao dada malalo, misaotra anao mandrakariva izay satria manambara ny hatsaranao foana ianao eo aminay ary mampalala anay ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra Tompo fa Andriamanitra tsara mpanao ny tsara ianao ary Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao ny fanatrehanao. Misaotra sahady ny amin'ny ny fanatrehanao eto ary apetreo koa ny nofoko hietry ambany dia ambany. Foka ianao nisy sandratra eto, vangio koa ny mpiaino tsirairay avy mba tena ndray hiaino ny nofy ny fizarana izay omenao amin'ity androandro ity. Misaotra Jesosy eo. Amen. Alleluia. Eto moa zany vakiko ny tenin'Andriamanitra JOBA28-24 izay manambara tsara hoe fa izy no mitsinjo hatramin'ny faran'ny tany ary mahatazana manerana izao ambany lanitra rehetra izao. Alleluia. Ny Andriamanitra antsika dia manerana n'izao tontolo izao indray mipimaso, indray mandeha fotsiny hitany ny zavatra rehetra eo ambany fanatrehany ny fiainantsika ny momba antsika izao tontolo izao ty satria Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany izy. Amen. Ary ny teny koa izy amin'ny tenin'Andriamanitra indro momba anareo mandrakariva ambara pahataperan'izao tontolo izao. Midika zany fa eo amintsika mandrakariva ny Tompo. Amen. Eo amintsika mandrakariva izy. Indraindray tsika mieritreritra hoe lavitra Jesosy, indraindray tsika mieritreritra hoe ny Tompo tsy miaino mieritreritra zany fieritreretantsika maha-olombelona fa Jesosy izay inoantsika, izay ivavahantsika dia eo amintsika mandrakariva izy. Halleluia. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra ihany koa miteny hoe miambena mivavaha fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora hiavian'ny Tompo. Ho avy toy ny mpangalatra ho izy. Raha antsika mahalala ny havian'ny mpangalatra dia niambina antsika kanefa tsisy mahafantatra izany antsika. Ka ny antony tsy ahafantarantsika no embena antsika mandrakariva satria avy tampoka izy. Satria izy dia eo Jesosy, eo amintsika izy. Tahaka io Satana eo manodidina eo foana fa Satana tsy manerana an'izao tontolo izao ny fanatrehany. Non, tsy mitovy amin'Andriamanitra izy. Andriamanitra no manerana an'izao tontolo izao ny fanatrehany fa Satana kosa tsy manerana an'izao tontolo izao ny fanatrehany fa izy maniraka mpiambina, mpicontrôle, mijery ny fiainan'ny tsirairay avy. No alalany hoe ary misy an'izao, mampiasa teknika maro izy. Fa ny Andriamanitra antsika kosa dia Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, mahalala ny zavatra rehetra. Aoka aherintsika, aoka isy fanantenana amintsika, anantenany Tompo foana antsika, anantenany Jesosy foana antsika fa tena hoe eo amintsika mandrakariva izy fa miandry antsika izy hitady azy tsika araka ny teny hoe mitadiava. Geny mbola misy fotoana tadiavo izy dia ho hitanao. Ny fitadiavantsika azy no ahitantsika azy. Halleluia. Ny fahitana izay hitako zaho avy nivavaka nidra tamin'ny fisaorana, fifonana, nidra tamin'ny fangatana amin'ny fanahy masina ny rano Jesosy, ny combat spirituel. Zany rehetra zany nataoko ny fandroana ny devoly sy ny sisa tato an-trano. Dia rehefa teo amin'ny fanoloran-tena amin'izay zany rehefa nanolo tena dia hitako zao fa zao aloha tsy dia nahita maso azy aho zany fa hitako zany hoe azoko mihitsy amin'ny fijeriko zany za mivavaka manatrika miditra Jesosy zany miditra ato an-trano fa izy efa miamboha mandeha ny hitako. Somary mitodika kely izy nitsika mijery anahy dia lasa izy nandeha. Ohatray zany fahitako anazy tao anatin'ilay za Fahitana fa zany sahala indray mipimaso ohatray zany hitako dia indray mandeha ihany koa
za eny andalana anaty bis azo tory kely aho, azo tory zany azo hoe sorena torimaso satria reraka avy niasa, de hitako zao ny masom-panako misokatra, hitako Jesosy mandalo am'le fiara. Halleluja, mandalo izy fa aorina izy no mandalo. Hitako za zany devant za fa ny fahitako anazy mandalo mijery, izy mijery zany no hitako, de somary any afara izy zany mijery. Riavana, enao zay mihainao zao vidéo zao mampanantena mampientanentana fa Jesosy de tsy lavitra atsika, eo amintsika foana izy, naiza le atsika. Halleluja, na any anaty kodaoda tantsika, eo Jesosy miaraka amintsika. Amen. Aoka atsika tsy atahotra, aoka atsika atoky, aoka atsika ino, fa eo amintsika mandrakariva ny Tompo. Aoka atsika iambina foana, ao avy tampoka izy. Izay le hoe fahatongavany toy ny mpangalatra tsy fantatsika, tonga toy ny mpangalatra ao izy, de tsy fantatsika le fahatongavany io. Indraindray amin'ny alalany ohatra hoe fahatongavany ohatra tonga izy any amin'ny lanitra de tampoka, tsy apoiziny rehetrarehetra. Tahaka an'izay koa le fahafatesana tampoka, ny fiavian Jesosy de tampoka, tsisy mahalala. Tonga izy akatsika de tampoka. Amen. Na afaka ray minitra, afaka ray segonda tampoka ny fiaviany, fa zay zany mahatonga atsika hoe mila miambina foana atsika, mila miambina, ka sambatra atsika raha miambina foana, ka mahafaly azy mijery atsika. Eo foana izy manodidina atsika. Amen. Ao an-tranontsika eo izy, eny amin'ny fiara atsika eo izy, any am-piasana izy eo, any am-piasana atsika eo izy. Halleluja. Ka mampahery atsika zany ny fahitana nasehon'ny Tompo ahy, mampahery anao ihany koa, mampahery atsika fa izy no mitsinjo hatrany amin'ny farany tany. Izy no mitsinjo ary mahatazana, manerana izy ao ambanin'ny lanitra rehetra zao. Halleluja. Ha, jerenge zany fahalebiazan'Andriamanitra zao, manerana ambany lanitra rehetra zao. Halleluja. Ny fijeriny atsika, ny fitsinjovany atsika. Amen. Halleluja. De voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen.